Aminareo indray ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ifampahery indray tsika amin'ity anio ity amin'ny alalan'ny fampaherezan'ny Tompo antsika rahateo amin'izao fampiovavahana tanterahantsika amin'ny raim-baovao izao. Andeha ny Salamo 7:20. Ny andininy voalohany mitsahatra ny andininy fahaenina io dia rahantsika ny Tompo izao. Salamo 7:20. Andininy voalohany mitsahatra amin'ny andininy fahaenina. Salamo 7:20. Andininy voalohany mitsahatra amin'ny andininy fahaenina. Andeha hitsangantsika izao hideran'ny Tompontsika. Deran'ny Tompontsika miaraka ampanao salamo manao hoe: Jehova ny mpanjaka, aoka ho faly ny tany, aoka ho ravoravo ny nosy maro, rahona sy aizim-pito no manodidina azy, fahamarinana sy fitsarana ny fanondrena ny seza fiandrianany, misy afo mialoha azy, ka mandevona ny fahavalony manodidina. Mahazavy izao tontolo izao ny elany, mahita izany ny tany ka miororo, ny tendrombohitra miempo tahaka ny safoka eo anatrehan'i Jehova, dia eo anatrehan'ny tompon'ny tany rehetra. Lanitra maneho ny fahamarinany, ary ny firenena rehetra mahita ny voninainy. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao tokoa izahay, satria Andriamanitra tompon'ny tany rehetra ianao, Andriamanitra tompony izao rehetra izao ianao, Andriamanitra tomponay ianao satria nanao anay olombelona nompo anao. Ary ankehitriny izay dia midera mankalaza manome voninahitra anao indray amin'izao maharaina izao, izay ny tao manao fanahy masina anay, nainga tany amin'ny toerana nisy anay tsy raray afo ka iny voreto izay ny amin'ny fiderahana anao Andriamanitra. Ny tompo Andriamanitra io ankehitriny izay tamin'ny lasanay rehetra indray dia mahatsiaro fa tsy tanteraka teo anatrehanao. Eny, na dia tamin'ny fotoana vitsy ny foazanay teo aza dia efa mahatsiaro sady izay fa tsy tanteraka, tsy nanao ny sitraponao ka mifona eto anatrehanao izahay. Ka raha manatrika izao fampiovavahana izao ary izahay dia ho tafaray marina aminao Jesosy Kristy, ilay mpamela ny elokay isan'andro. Miteza ary ianao fanahy masina hiaraka aminay eto mandritra izao fotoana izao sy mandritra ny androm-piainanay rehetra. Aminarinao Jesosy. Amen. Petraka ianareo ry havako. Vavaka isika. Jesosy tonga indray izay amin'ny fotoana enona ny teninao amin'izao maraina izao. Dia sokafo re ny vavahady-sainay, ny fonay, ho tanimboly ho lonaka tokoa, aniriny ny teninao sy ahafahany mamobe ho anay sy ho an'ny hafa koa ampaherezanay ny hafa. Aminarinao Jesosy. Amen. Ny Isaia 5:30 ry havako no mofinaina ho antsika amin'ity anio ity. Isaia 5:30, ny andininy voalohany mitsahatra eo amin'ny andininy fahaefatra. Isaia 5:30, ny andininy voalohany mitsahatra eo amin'ny andininy fahaefatra. Fakiko amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ravoravo ny efitra sy ny tany karakaina, ary ny tany hay mifaly sy mamono tahaka ny lili. Mamono be dehibe izy, eny mifaly sy mioby izy. Ny voninahitry Libanona dia omeny azy, mba amin'ny hatsara tarehy ny Karmela sy Sarona, dia ahita ny voninahitry Jehova izy sy ny famirapiratany n'Andriamantsika. Ampaherezonareo ny tanana amin'ny raviravy, ary atanjao ny lohalika malemy. Lazao amin'izay reraka po hoe: mahereza aza matahotra. Indro Andriamanitrareo ho avy mitondra fahamaliana. Dia ny fahamalian'Andriamanitra, eny, izy tokoa no ho avy ka hamonjy anareo. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Izao ten'Andriamanitra izao ry havako no hitondrana hafatra ao antsika amin'ity maraina ity. Raha tsorona amin'ny teny fohy dia fohy izao ten'Andriamanitra izao dia manao hoe: Jehova manasitrana. Jehova manasitrana. Voalohany manasitrana ny tany izy, ary faharoa manasitrana ny olony izy. Manasitrana ny tany izy, faharoa manasitrana ny olony izy.
Rehefa malala ao amin'ny tompo mialohan'ny hitondrany zany hafatra zany nefa dia tsara ihany ny mamerina ao an-tsaintsika indray hoe iza tokoa moa Isaia ilay mpaminan'Andriamanitra, ilay mpaminany mpanao politika, mpaminany namonjy ny olona tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra tonga tao aminy. Ary hitantsika eto moa fa dia tenin'Andriamanitra no manasitrana ny tany sy manasitrana ny olona. Ny hevitry ny anaranao hoe Isaia dia hoe Jehova efa namonjy na Jehova namonjy tamin'ny lasa zany. Zany hoe Andriamanitra tsy hoe ankehitriny ihany no mamonjy antsika fa efa namonjy hatramin'izay Andriamanitra. Taratr'isika zany tamin'ireto fiainany zanak'Israely izay hitondrany mpaminany Isaia teny reto. Fa efa nanao izay fomba rehetra amin'Andriamanitra azy Andriamanitra ny amin'ny hanafanana izy ireo, ahatonga azy olon'afaka ara-panahy tokoa. Nefa no niditrana izy ireo moa dia nalefa tany am-pahababona izy ireo. Ary izao tenin'Andriamanitra eto anoloantsika izao dia teny fampanantenana ho an'ireo vahoaka babo, mba hahatonga azy hanana fanantenana vaovao indray, hahatonga azy hanana fahirezana vaovao ao anatin'indray ny amin'ny ho aviny. Rehefa malala ao amin'ny tompo izao tontolo izao dia eo ambany fahefan'Andriamanitra, fa indrindra ny olony dia eo ambany fahefany sy eo ambany fitiavany isan'andro isan'andro. Ary dia arovan'Andriamanitra ny olony mba tsy ho andevozo ny fahavalo, mba tsy ho ringano ny fahavalo, mba tsy ho ampijaliany ny fahavalo. Rehefa malala ao amin'ny tompo Jehova mijery ny olony, ary isan'andro zany fijereny Jehova ny olony zany. Tamin'ny fotoan'andro na ao amin'ny testamenta taloha aza dia tonisy ny fotoana izay tsy nitenena n'Andriamanitra ny vantana. Nylazan'ny olona azy moa dia hoe mangina Andriamanitra, tsy niteny Andriamanitra. Ary nylazany ny zanak'Israely azy tamin'izany fotoana izany dia hoe resy angamba ny Andriamanitsika, tsy ry havako. Fa mijery ny olona isan'andro isan'andro Andriamanitra. Ary hitantsika eo aza amin'ilay hoe manasitrana ny tany Andriamanitra dia manao fahagagana eo anatrehan'ny olona izy. Manao fahagagana eo anatrehan'ny olona izy. Io amin'ny 1 sy ny 2 io zany. Manao fahagagana eo anatrehan'ny olona izy. Fahagagana tsy hain'ny saina vinavinaina, tsy hain'ny saina takarina, tsy takatra ny lôjika maha-olombelona antsika sy ny maha-olombelona ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Tsy hain'ny siansa hazavaina izany fomba fanasitrana n'Andriamanitra ny tany zany. Asehon'Andriamanitra eto ry havako fa tsy feheziny izao tontolo izao ny fahefany, tsy fehezin'ny olona ny fahefany, fa izy rery ihany no manao izay tiany amin'ny zavaboariny. Na izany kosa aza dia fitiavana mandrakariva no asehon'Andriamanitra amin'ny tany sy amin'ny olony. Tsarovy ary havako fa ny tany honena ny zanak'olombelona na dia makina karakaina izay tsy misy rano aza, satria indraindray tsika dia sahirana amin'izany rano zany. Dia hain'Andriamanitra mampiboiboika rano velona eo amin'ny tany. Toy ny zanak'Israely rehefa andeha ho any anefitra, andeha ho any amin'ny izotra makany amin'ny tany Kanana, nitarahina mafy tamin'Andriamanitra. Fa nikapoha Mosesy tamin'ny tehana ny vatolampy ary dia nampiboboika rano velona ho an'ny zanak'Israely zany. Toy izany ilay Andriamanitsika manao fahagagana ary ataon'Andriamanitra isan'andro isan'andro amin'ny fiainantsika izany fa tsy takatra ny saintsika. Eny,
na dia zao aitsika velona izao azy, na dia zao saitsika mbola mieritreritra sy mandinika izao azy, dia fahagagana avy amin'Andriamanitra zany. Revako malala amin'ny tompo, inona ny ahafahan'ny olona tsy mahita zany fahagagana ataon'Andriamanitra zany? Satria araka mivoalaza amin'ny tenin'Andriamanitra eo ihany, dia sao mbola mitoetra ho jentilisany olona, sao mbola marivo dia marivo ny finoan'ny olona, ka mora resy ny zavatsarotra, mora resy ny adi-piainana izay atrehany isan'andro isan'andro. Tsarovina efa riavako fa ny zanak'Israely teto dia babo 100 taona ny maro, fa mbola naharitra noho ny amin'Andriamanitra. Maika fa isika efa nahatongavany Jesosy Kristy teo amin'ny fiainantsika, efa izy mihitsy aza no niteny tamintsika, fa raha mavesatra ny etantsika dia eo Jesosy miara-mitondra amintsika izany. Ny zavatra ialana kosa nefa dia izao no hoe io Jesosy eto netako fa tsy mahatondra aho, fa tsy maintsy raha mitondra any amin'ny Jesosy. Iverina eo amin'ny tany iray riavako, jereo ny tanitsika, ny tonkony ambolena sy ny efa fambolena izao tototry ny atsanga, tototra ny zavatra maro samihafa ary dia mihena ny faritany ho volena. Fa tsy izany ihany fa eo koa aza no totorana ary dia maro be izany aty amin'ny faritra misy atsika. Raha ny tenin'Andriamanitra eto, ilay Andriamanitra mamelona ny tany dia ininin'ny olona tsy tsarovana, to tsy eken'ny olona izany ka manimba ny tany raha izy, simba ny tany. Noho izany dia miatsy zarizary ny fiainantsika riavaka. Izao anefa raha vonona ny iovy sika amin'izao an'io izao, hahatsiaro fa manao fahagagana amin'ny tany Andriamanitra, dia aneo fahagagana amin'izany faharavana rehetra izany raha izy. Ravako malalo amin'ny tompo, faharoa dia izao, raha mino izany ianao dia andao haka ny toerana Isaia ampaminany eto, hitoera ny tenin'Andriamanitra, hiaina ny tenin'Andriamanitra ka hizara ny tenin'Andriamanitra koa. Andao hilatsaka eny amin'ny fiarahamonina isika, hiditra lalina amin'ny fiainam-piarahamonina, mba hahafahantsika manasitrana ny olona amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Satria manasitrana ny olona ny Andriamanitra. Ny manasitrana ny olona riavako eto, arak'izao teny izao, dia fidinana ifotony io, lazao nareo. Andriamanitra izany miteny amin'ny Isaia hoe midina any amin'ny olona, ary teneno izy, ampaherezo izy. Noho izany, tsara ny mivavaka isan'andro isan'andro, mivavaka isak'izay mandeha, tena tsara izany, ary mendrika indrindra izany amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Fa vavaka harahana asa izao no tanterahana eto riavako. Midina eny amin'ny fiarahamonina, mandeha any eny amin'ny fiarahamonina, mitoriany filazantsara eny, manao vatafika masina eny, hitondra ny feon'Andriamanitra mba hahafahana manasitra an'ireo vahoaka an'Andriamanitra ireny. Satria noho ny faharavan'ny tany dia malemy ny olona, marary ny olona, ka mila sitranina ny olona. Riavako malala amin'ny tompo, aza avelany hafa no haka ny toeranao amin'ny mampampahery anao, satria andraikitrao izany. Fa dia ny mbola mahavita mampahery ny hafa ianao, dia ataovy izany anjaranao izany. Dia ny afaka mampahery ny hafa ianao, dia ataovy izany.
ndao raha sanatria amin'ny fotoana ahafahanao mampahery ny hafa ny tsy manao izany ianao dia any arinany mety aneniny ianao satria ianao indray no hampahereziny hafa nefa efa tsy afaka hampahery intsony fa dia ny mbola afaka mampahery dia mandehana mampahery ny hafa. Fitoriana ny filazantsara zany eto dia tsy vitany eto am-piangonana ihany, tsy vitany ao an-tokantranonao ihany, tsy vitany hoe miala ao an-trano ianao dia mankany an-tsena dia tsy miteny ninninona fa miady varotra dia mody. Dia vita ny fitoriana ny filazantsara. Fa mila mampiasa ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiarahamonina ianao. Miteny amin'ny olona fa ny tenin'Andriamanitra dia manasitrana azy. Teny manasitrana ny tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe ry havako izany mitoetra eo amin'ny toerany pampahery izany. Tanana sy tongotra no resahana eto fa sitranin'Andriamanitra sy asain'Andriamanitra ho sitraninao any amin'ny fiarahamonina. Raha vao resaka tanana sy tongotra izany resahana dia hery ety miasa izany, hery ety mandeha. Noho izany ry havako malala amin'ny tompo dia fitaovana eo am-pelantanan'Andriamanitra izany tsika izao, hampandroso ny fiarahamonina amin'ny asa ka ahafahany mamokatra hahavelona azy. Noho izany dia tsy tokony hiravoravo-tanana isika amin'izany asa lehibe apetraka Andriamanitra amintsika izany. Ireny olona mipetrapetra-po eny amin'ny fiarahamonina ireny, ireny olona izay ny tenin'Andriamanitra fa malemy izao, petrapetra-pona, tanora vory hery tokony hiasa nefa mipetrapetra-pona. Mandehandeha fotsiny, firifiry ny mpangataka eto Antananarivo renivohitra olona matanjaka be izao, fa dia mipetrapetra-pona eny. Reny no mila hampaherezintsika ry havako. Reny no mila sitranitsika indray. Ka ho tonga ao aminy ny fanahy masina, hampihetsika ny sainy, ny vatany, ny momba azy rehetra, ka ahafahany hiasa hamelona ny tena, ny ankohonany. Izany ny asa hampanaovan'Andriamanitra antsika izao. Isika izao izany izao dia singam-panetsika ny fiarahamonina, mba hahafahan'ny fiarahamonina hiasa, hahafahan'ny fiarahamonina ho fanohitra amin'izao fahantrana lalina mahazo antsika izao. Amarana anazy ry havako dia izao, dia tenin'Andriamanitra eo ihany, mahereza aza matahotra. Indraindray mantsika dia toa matahotra midiny eny amin'ny fiarahamonina eny. Toa mieritreritsika fa efa ataon'ny fiangonana zandriny izany, manao izany eny zareo. Ataon'ity olona rehetra ity mitana micro sy ny sisa sy ny sisa eny izany. Inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Ndao hirotsaka hanao izany asa izany. Fa na dia teny kely sy fohy monjazaka tenin'Andriamanitra lazaintsika dia manasitrana ny olona izany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, izany teny izany kosa hahasoa ny tena sy ny fanahintsika ary ny fiarahamonina izay hitodiantsika izao. Amen. Vavaka isika ry havako. Andriamanitra ny an-danitra misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao izay nambaranao tamin'ity maraina ity. Teny manasitrana ny taninay, ahafahany hiverina hamokatra indray ho an'ny vahoaka, ho an'ny mpanomponao. Ary izany tany izany koa dia maneho ny voninahitra ao. Ary rehefa mamokatra tokoa ny tany dia na izahay aza dia ho faly sy ho ravoravo. Satria mahita ny voninahitra ao Andriamanitra, mahita ny fanjakanao, miaina ny fiadananao aminao. Fa nampaheranay koa ny teninao tamin'ity androany ity. Laza taminay fa izahay rehetra izao dia singam-panetsika ny fiarahamonina. Asainao midiny eny amin'ny fiarahamonina izahay. Ka naiza alehanay dia hiteny teninao izahay, hanasitrana ny olona, lohalika malemy sy ny tanana miraviravy, mba hahatonga azy ireny indray hamokatra. Ary indrindra ny tena ilainao Andriamanitra dia ny vokatra ara-panahy. Andriamanitra anay io, raha tsy nahatanteraka n'izany izay tamin'ny lasa dia mifona re.
Ankehitriny kosa izay dia vonona izao anatanteraka izany asa anao izany. Vavaka indray ary izay amin'ny tian'io ity. Ho an'ny synôda lehibe izay hanomboka. Eo ireo olona mbola any an-dalana ankehitriny. Eo nefa tonga any an-toerana manao ny fikarakarana rehetra. Dia ianao Andriamanitra anie no omby izany fotoana izany, hitantana izany fotoana izany. Ny hevitra rehetra miely amin'izany toerana any amin'ny anaovana ny synôda lehibe izany dia ny hevitra ao Andriamanitra rery ihany. Izay rehetra asan'ny Satana tsy mahavokatsoa dia ianao Andriamanitra no hanaly izany. Izahay rehetra Andriamanitra dia tario amin'ny alalanao fanahy masina mba hahafahanay mitondra mbavaka izany fotoana izany. Isa minitra, isan'ora. Mandritra n'izany fotoana rehetra izany. Ary mandrisy ny herinandro amin'ny fivavahana eto dia hitondra mbavaka izany mandrakariva izahay. Vavaka koa izay ny reto mpanomponao reto fa hiverina any amin'ny tokantrano, any amin'ny asa, any amin'ny fiarahamonina indray izy ireo. Dia taio, arovy, ambino. Ataovy mahita fiteo masonao Andriamanitra indray. Ataovy miainana fiadanana sy fifaliana ao aminao. Ataovy mpandresy indray amin'ity andro anio ity. Tompon'Andriamanitra io izay rehetra tsy voatononay ho azy ireo sy ho anay rehetra dia tantera ao aminay izany. Andeha ary izao ny vavakay atambatra amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe Ranay izay ny an-danitra, ao masina anie ny naranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ity atany tahaka ny any an-danitra. Omeo any an'io izay nasaza ao anay, ary mamela ny elokay, tahaka namela anay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafana amin'ny ratsy, ho anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha ny finoana sy ny fanantenana ry havako ny tsodrano tonona amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny tompon'ny fiadanana anie hanome anareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ho aminareo anie ny tompo. Amen. Hipetraka ianareo ry havako hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.